La 4G Batelma vous présente Ni Vaovao. Luxor, le plaisir du confort. Nulchanao ni fampalalam Vaovao. Taorinana baika izay nomen'ny filohan'ny Repoblika sidina anatiny miisa efatra ny miainga tao amin'ny senranam-piaramanidina Ivato androany. Ho an'ny an-tanety kosa indray tsy ny mpandeha tsirairay no tonga makany fahazahoan-dalana eny amin'ny toby fiantsonana maki Andotam-penaka fa ny mpamily araka ny fiovan'ny fandaminana androany. Fitarainana maro no azo amin'izao fotoana izao manoloana ny famerenana ny hidramam-bola eny amin'ny banky. Tamin'ny fahatongavan'ny karaman'ny akamaroan'ny mpanjifa, niala avy hatrany ny vola tahaka ny fandoavana isam-bolana raha toka ny hevitra ny maro fa iniempitra ny fandoavana izany. Raha ny fanazavan'ny Association Professionnelle des Banques, ireo tratran'ny chômage teknika no iaran'ny fahafana maniempitra hatrany amin'ny 3 volana. Nanomboka androany fizarana arovava faobe ho fanampiana ny fepetra no raisin'ny fitondram-panjakana amin'ny famparitahany valinaretina coronavirus. Itoy eran'ny fokotany sy ny faritra maro samihafa ny etsika. Efa miomana amin'ny volavolan-dalàna amin'ny mety ho famitsorana vonjamaika amin'ireo voafonja tsy mbola voatsara mandrapatonga ny fitaom-pitsarana azy ireo sy ireo olona marefo hoy ny ministry ny fitsarana androany. No mafisina kosa ny fepetra isoroana ny idiran'ny valinaretina ao amin'ny fonja. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena nanomboka androany ny herinandro faha-efatra amin'ny fanatosana ny confinement any Frantsa. Tao anatin'ny 4 ora farany 5,900 no matin'ny coronavirus raha ny tatitra. Mitotaly 1,740 kosa no maty hatramin'ny idiran'ny Covid-19 any an-toerana. Ny adidirindreo avy. Fanaritra tompoko lasy tompoko avy toa raha vaovao eto amin'ny Kolo ka raha tsara anaraka izany hatramin'ny farany. Nanamboatsika ny vaovao ray amin'ireo olona 20 tratran'ny coronavirus no marary mafy ankehitriny araka ny tatitra izay navoaka ny CCO tamin'ny 2 ora sy sasany tolakandro teo. Miampidimy kosa ireo efa sitrana sy soamantsara. Tianara tsy mandresy. Ray no marary mafy. Mitotaly 7 ireo efa sitrana soamantsara ary ny tombo eniny ireo tranga vaovao. Io nantontanisa androany mikasika ny fivoaran'ny coronavirus eto amintsika araka ny fampitam-baovao avy amin'ny ivitoeram-pibaikoana momba ny Covid-19 Ivato androany tamin'ny 2 ora sy sasany tolakandro. Nambaran'ny mpitondra teny ity ivitoerana ity fa tafakatra 20 ny olona tratran'ny coronavirus eto Madagasikara. Dia nisy tranga 3 vaovao zany omaly ariva dia tranga 3 vaovao hatramin'ny amin'izao orany tenenana izao zany hoe anakenina zany ireo olona indray notiliana ka nahitana ny tsy mikaretina coronavirus ka lasa 20 zany nisan'izy ireo amin'izao fotoana izao. Amin'izy 20 ireo aloha zany dia ny anankiray amin'izy ireo ihany no tena maneho le atao hoe atahorana zany satria manao an'ilay hoe simple. Nisy olona 5 vaovao indray zany sitrana. Ny ampy an'ireo 2 efa lazaina teto dia 7 zany zao anisan'ny olona izay sitrana tanteraka nivoaka ny hôpitaly ary namonjy ny toeram-ponenan'izy ireo olona 2 avy eny amin'ny hôpitaly anosiala 2 zany hoe avy eto Antananarivo daholo izy ireo 2 avy eny Andotam-penaka 1 avy tany amin'ny poliklinika. Manoloana ireo tsoamiely any amin'ny tambazotra sosialy mampisavorivory ny vahoaka nanambarany mpitondra teny ny ivitoeram-pibaikoana momba ny Covid-19 fa tsy mbola misy ireo marary ny coronavirus ny ndao sy ny fahafatesana. Ilaina hatrany anefa ny fitandremana sy ny fifehezantena ny tsiraray mba hisoroana ny fianak'ity valanaretina ity. Hatreto miisa 1,900 sy 7 ireo trangana coronavirus aty Afrika ary 1,700 ireo maty. I Afrika Atsimo no firenena manana trangana coronavirus betsaka indrindra aty Afrika, manaraka azy Algérie sy Cameroun. Eo amin'ny laharana 510 kosa no misy any Madagasikara araka ny tarehimarika avy amin'ny sampandraraha ny firenena mikambana misahana ny fahasalamana. Fitarainana maro no azo amin'izao fotoana izao manoloana ny famerenana ny findramam-bola eny amin'ny banky.
tamin'ny fahatogavan'ny karamany ankamaroany ny mpanjifa niala avy hatrany ny vola tahaka ny fandoavana isam-bolana raha tokony hevitry ny maro ny hevitra ny fandoavana izany. Raha ny fanazavaon'ny association professionnelle des banques, ireo tratrany chômage teknika ihany no hiaran'ny fahafana manembotra hatrany amin'ny 3 volana. Miatarindriana. Eo ihany koa satria betsaka ny olona milaza amin'le hoe nakavola tany amin'ny banky dia ahoana ny fandovana an'ireny. Eto ihany koa aza dia miteny hoe ho raisiko ny andraikitra fa tsy misy ihany koa mandoa ny échéance na ny vola tokony maloha fa dia tsy maintsy ho ajournena amin'ny volana tokony manaraka raha mbola mitatra dia hitantsika eo izany zavatra rehetrarehetra zany. Eo ihany koa ny resaka fandoavana ny CNAPS sy ny OSTI ho an'ny orinasa indray zany. Tahaka izay ny fanambarana nataon'ny filohan'ny repoblika mikasika ny fepetra raisina ho fanalefana ny fiatraikan'ny krizy ateraky ny coronavirus eto Madagasikara. Ny fanemorana ho an'ny rehetra ny fakana ny vola tamin'ny alalan'ny findramam-bola natao teny anivon'ny banky ny fahazoan'ny maro io fepetra io. Nanaitra ireo mpanjifa tao rin'ny natongavany karama tao amin'ny banky ny farany volana teo sy ny fiandohan'ity volana aprily ity manoloana io ny nahitana fa efa notsoahan'ny banky tahaka ny vola ilainy isam-bolana ny vola karama tonga tao. Isan'ny voakasika izay ity raim-pianakaviana ity. Isaka an'le 5 zany no raisina any amin'ny banky ny anay vola. Dia tamin'le 6 moa 5 moa teo alahady dia tamin'le 6 zay nandeha tany. Rehefa nandeha tany zay dia zay mba manantena an'io zany hoe mba tsy tapaka amin'ny volana raha iny farafaratsiny. Nefa le izy lasa tsy tao ihany le izy dia nanontany moa zay. Nga tsy mipaka amintsika le kabarina ataon'ny filoham-pirenena dia mivaly teny azonay avy ihany hoe ny olona chômage teknika ihany ozy izy no azon'le tsy mandoa an'le crédit. Tsisy fiantsoana mihitsy, tsy nahazo fiantsoana mihitsy zay ohatran'izao na ohatran'izao le izy. Izay ny zavatra mahagaga anay. Zalo zany dia tsy niteny mihitsy na gina fotsiny tonga dia tsy nananiniana tenenina mihitsy na vao hoe zay ny zavatra an'seho. Dia le zany le izy indray zany le mois taloha zany iny indray efa fatapatatra ihany hoe tsy maintsy hialy. Fa le mois nanomboka tamin'ity Covid-19 ty ihany mihitsy hoe mba hoe tsy ho tapaka zany ny eritreretinay fa hoe daraka ny filaza filoham-pirenena manko iny dia versena manaraka amin'ny any afara. Nefa tsy nisy an'izany le izy. Raha ny fanazavana avy amin'ny fivondronan'ny banky, ny APB-na ny association professionnelle des banques izay ahitana mpikambana amin'ny groupement des entreprises de Madagascar, ireo tratry ny chômage teknika no nandraisana fepetra afaka manembotra ny fandoavana ny vola tokony aloha isam-bolana. Efa nisy raha ny fanazavana ny fivoriana ny totosain'ny mpikambana atao ry ny kabarin'ny filohan'ny repoblika iny ary fepetra maro mifandray amin'izay no natao entina hanatanterana ny vola azy. Ho an'ny olon-tsotra mpiasan'ny orinasa, ho an'ny chômage teknika zany dia nanaiky izy fa nembotra hatramin'ny 3 volana ny renivola sy lazana-bola tokony naverina isam-bolana. Ary koa nanaiky koa zareo ny hanome fampisambolana vojomaika natao hoe découverte ponctuelle va ilainy zany mba hanampiana ireo mpiasa ireo. Ho an'ny mpandraharaha kosa sy ny orinasa dia nanaiky koa zany zareo fa vonona izy ny hanembotra 3 ka hatramin'ny 9 volana ny fandoavana an'ireny vola na koa ny fandoavana an'ireny vola sy ny zana-bola arakaraky ny situation'le orinasa io. Ary io dia miatra mandomanana trosa izay tokony averina isam-bolana. Ary vonona koa zareo raha ilainy zany hanome fampisambolana maharitra mandritra fotoana fohy natao hoe crédit fondroulement. Araka ny fanazavana trany, misy ny fijerena akaiky ny mpanjifa rehetra hafantarana ny toedra raha misy azy, hijerena ny fandraisana andraikitra mifandray amin'izay. Betsaka amin'ny mpiasa amin'izao anefa na tsy tratry ny chômage teknika azy, tsy mandray karama feno, izany hoe mihena ny karama raisina isam-bolana noho ny zava-misy amin'izao fotoana sy ny fiainan'ny asa teraky ny service minimum.
Izy ireo izay mangataka ny hanemorana ny fandoavana ny trosan'ny banky ihany koa raha toa ka efa nalan'ny banky tahaka ny isam-bolana ho azy ireo ny karama tonga farany. Etsekilan'izay, maro tamin'ireo mpanjifa no nampahafantarina tamin'ny alalan'ny SMS azon'izy ireo avy amin'ny banky nanomboka omaly fa ity volana aprily ity vao miatra io fahafahana manemitra ny fandoavana troso io. Nanteny azy any filoha nandritry ny kabary nataony fa tokony hiatra avy hatrany izany. Nasaina namaly tamin'ny alalan'ny SMS hatrany ireo mpanjifa mikasany anatanteraka io. Taorian'ny baika izay nomen'ny filohan'ny Repiblika sidina anatin'ny misa efatra no niainga atao amin'ny seranam-piaramanidina Ivato tamin'ity androany ity. Manodidina 50 ireo mpandeha tamin'izany. Faratadira, Michel Aranarjo. Androany 7 aprily 2020 araky ny baiko nomen'ny filohan'ny Repoblika ny sokatra vonjimaika ny seranam-piaramanidina eto Ivato ho an'ireo sidina anatiny. Ny sokatra moa zany ny sidina anatiny araky ny direktivan'ny filoha mba hamonjena an'ireo olona izay mbola taraiky any amin'ireny toerana misy azy ireny nefa tokony hiverina any amin'ny toerana izay misy fonenany. Dia ny voalohany indrindra zany ny fiaramanidina. Dia tsy maintsy nanao an'ilay hoe opération de désinfection alohany nampidirana ny mpandeha tao anatiny. Ary ny fiaramanidina rehetrarehetra na ny any Tsaradia zany na ireo fiaramanidina ataontsika hoe aviation générale dia traitena au niveau an'ity terminal be ity daholo. Ny antony dia mba ahafahana mampianatra atsakany sy andiavany ny fepetra rehetra ara-pahasalamana indrindra moa fa ny fampiasana an'ilay ataontsika hoe test de diagnostic rapide ka zay mpandeha voatsisika ka positif dia voatery tsy mandeha izy zany. Rehefa négatif moa dia afaka mandeha somatsara tokoa. Nanomboka tamin'ny enora maraina nanomboka ny fitiliana ara-pahasalamana ireo mpandeha tamin'izany fitiliana na ny test de diagnostic rapide. Ataonay amin'izao manao TDR an'ilay olona handeha amin'ny vol rehetrarehetra handeha zany atao TDR daholo alohany handeha. Ohatran'ny TDR taloha ireny 20 minutes ihany hatramin'ny maraina. Efa hatramin'ny maraina sy vola rehetra mandeha zany dia atao TDR daholo zany fantasia alohany handeha mbola tsisy positif loatra. Raha sanatria pozitiva dia makaiza? Dia mitohy ohatran'ilay procédure hatramin'izay ireny foana ka TDR positif izy dia confinement dia confirmena PCR eo ohatr'izay foana ny hatramin'izay. Raha ny fanadihadiana natao tetỳ amin'ny seranam-piaramanidina androany saika mpandeha fa tokony niainga tany ho any amin'ny 12 marsa tany avokoa ny namaritra ny ankamaroan'izy ireo ary izao vao tafiala indray. Amin'ny ankapobeny nahitana fiakarany avokoa ny saran'ny billet d'avion na ny tapakila na ahafahana ny sidina. Ainan'ilay tenen'ny filoha-pirenena dia tonga dia namonjy tany amin'ny hery Madagasikara. Dia tonga dia hoe rapitry maraina ny didy manatitra an'ilay zanaka zany iny andeha ho any Edeko petraka any Edeko dia efa raha te an'ilay volna tamin'ny voalohany iny dia izao vao lasa nanao contrôle fahasalamana tato izy dia verina mamonjy miasa. Izy efa nahazo be tamin'iny dia nanampy vola ny afaka zany ilay izy nampy teo amin'ny 600 000 francs total zany teo eo amin'ny 4 millions de francs. Zabaka Diego. Misy zavatra nanefa Antananarivo dia tavela taty za. 3 semaines. Za navy teto le 20 za navy teto dia efa alinizigna amin'izay ny volan'ny président efa mikatona dia mijanona taty za zao za nareny teny président tamin'ny télé dia tamin'ny Hermady za mividy ny billet. Ko tao tamin'ny Hermady za dia niteny hoe andeha Diego dia
Teny andro io ny tena andehanana. Jeudi tsisy place, mercredi dia zao zany andeha mardi. Presy ahoana indray ny vidiny mety hoe miakatra sa? Miakatra kely ka. Za mipetraka ny zato dia andeha Majunga dia tamin'ny 25 mars no tokony andeha. Androany amin'ny volona dia androany no mandeha. Tsisy volona koatan'izay lafa nipoly azy nandefa ela fa nisy ny confinement dia lasa tsy nandeha. Sidina miisa 4 no niainga teto amin'ny tseranam-piaramanidina Ivato androany. Ny sidina mampitohy any Antananarivo amin'ny Nosy Be nahitana mpandeha 320. Sidina mampitohy any Antananarivo amin'ny Diego nahitana mpandeha 570. Sidina mampitohy any Antananarivo amin'ny Toliara nahitana mpandeha 570 ary sidina mampitohy any Antananarivo amin'ny Mahajanga. Tsy araka ny lamina napetraka tany am-piandohana ny zavanitranga teny amin'ny gare routière Makita amin'ity androany ity. Niova Isanora ny lamina hoy ny mpandesin'ny mpamily, mihoapapana ihany koa ny sarandalana. Hiona saina. Nampiakapeo ireo mpamily taxi brosy manoloana ny fiovaovan'ny lamina teo amin'ny gare routière Maki. Maro tamin'ireo mpamily no nandany andro iray omaly naka ny fahazahon-dalana ahafahana mitatitr'olona. Tampoka teo tsy nilaina indray izany. Tsy mety le andamina azy reo andeha izy. Moa eo amin'le resaka omaly taty zany sao dia tsy hisy dika an'le omaly taty rehetrarehetra. Zay zao omaly taty laniny taty ny indray andro tontolo. Efa zay niditra taty androany tsy hisy dika fa tonga dia lasa libre be le izy. Any isam-pasage ny fiherany 3 isaky ny bankety aloha teo. Dia tsy haiko ohatran'ny miovaova indray izay après midi lasa mandeha efatra ihany. Ny sarandalana aloha zany anay zao aller retour ny passage anankiray. Satria miala avany tsy mahazo mitondra olona izy fa miverina vita fotsiny. Dia fois 2 zany ny frais-ny anay. Zany hoe 700 000. Tenareo zany zao vita androany dia miverina avy tany rapitso sa hoe ty ihany. Zay tsy tonga any zao raha tsy rapitso any amin'ny 120 alina na 120 alina. Dia tsy afaka tonga dia miverina zay fa tsy maintsy miandro lahabe zay vao miverina. 4 alina sy 2 ariary no miazo an'Ambilobe. 2 alina sy 2 ariary ny Antananarivo Ambanja raha tafiakatra hatramin'ny 2 hetsy mahery ny niazo an'i Diego. 4 sy 4 alina ariary izany ho an'ny mankany Mahajanga. Vokatry ny lamina miovaova nisy ireo nibizana ny fahazahon-dalana. Ka le izy ane le organisation zareo tena tsy mety. Tokony tsy natao zany ny zavatra hoe mampisavorovoro olona fotsiny satria ny fotoana lany sy ny karazany natao ohatr'izao ihany izy rehefa androany. Zay isan'le nakatety maly fa ny andro le mivoaka zany dia tsy mivoaka fa mahazo mandeha. Manahoana sarandalana manahoana ihany ny farany. Ny teny ministra zany ho an'ny Mahajanga 4 alina. Tsy efatra foana isan'andro. Dia androany? 4 ihany ngamba ny fahitako azy eo. Dia nanahoana zay toromarika zay zany niova-dalana koa satria omaly ohatrany miova isaky ny minitra ka zay le taka hoe nareo zany lasa sao dia miteny hoe samy manany samy teteny daholo zay tompony andraikitra zay ohatrohatran'izay le izy. Hitanao fa na le resaka fanaovana autorisation lasa misy mivarotra lafo be tery ivelany tery. Lasa sera zany le izy. Misy mitondra manao anina dia 5 000 ny taratasy ray. Le fanaovana an'le engagement sy ny karazany. Misy karazany roa le izy manko. Nampiakapeo ihany koa ireo mpandeha tsy voaja ny elanelana iray metatra hisoroana ny fiparihan'ny valanaretina coronavirus. Ny sarandalana tsy araka ny niomanana sy ny sisa. Le tamin'ny maraina zao tena nampatahotra be satria tangorona be ny olona tsy voalamina mihitsy. Tena mikorotana be mihitsy satria nieritreritra anay zany hoe 2 fois le frais. Or le frais lasa 3 alina zao ny frais mandeha any Tsoromandedy zay amin'izao fotoana izao. Dia lasa diso programma tena amin'le vola kely ampelantanana. Nareo zao firy? Misy 3 izao no nandeha. Tena voalohanteny aloha dia tena malo organisé tanteraka zany le fandaminana aty amin'ny gare routière Andotapenaka
satria raha araka ny teny filoham-pirenena zany hoe tsy mihoatra ny 50 ny olona vory fa za zao anisan'le olona naka le autorisation efa plus de 2000 ny olona mitangorongorona ety ny 1 mètre tsisy voaja raha hoe ny risque zany hoe tena risque kokoa zany dia ny tety amin'ny gare routière tety Andota-penaka raha ny tena hoe risque hitondra le virus anaparitaka anazy zany dia ny tety Andota-penaka aloha. Antenaina fa isy ny fanarenana ny lesika ho an'ny andro faharoa sy ny andro fahatelo hoy ireo mpamily sy mpandeha hisoroana ny fiparihan'ny valanaretina coronavirus. Tsy ny mpandeha tsirairay no tonga maka ny fahazahon-dalana eny amin'ny toby fiantsonana maki Andota-penaka fa ny mpamily araka ny fiovan'ny fandaminana tamin'ity androany ity fanadina. Tsy araka intsony fangatahan'ireo olona fahazon-dalana hiazo ny faritra teny anivony ireo tompo fiantsonana ny taxi borosy nanomboka androany. Vokatra izay dia nanapa-kevitra ny minisitra tompona andraikitra fa miova ny fandaminana napetraka ho an'ireo taxi borosy mivoaka eto an-drenivohitra. Zany noho ny amaroan'ny olona dia novaina ny fandaminana. Zany hoe tsy natao intsony zany izy hoe autorisation par passager satria ny organisation napetraka le passager mazaka eo amin'ny 5000 personnes par jour. Nefa ohatrany hoe omaly zao eo amin'ny 2000 mahery taona naka l'instruction dia milamina tsara izy fa ny androany zany mihoatra ny 5000 mihitsy angamba ny olona saika hakan'le autorisation dia voatery nanisy fandaminana vaovao itsika. Dia ny fandaminana vaovao zany dia ny tomobile rehetra taxi borosy rehetra izay miala dia tsy maintsy mameno an'le fiche le hoe manifold izay misy ny coordonnées ary tsy maintsy mamea ny exemplaire ny ray an'iny manifold iny izy ny ATT ny ray mijanona ao anatin'ny tomobile ary ray mijanona ho an'le coopérative mba azahoantsika zany an'le traçabilité totale n'izay olona rehetra miala eto Analamanga. Etsy ankilany mandray ny andraikiny eo anivony polisy pirenena amin'ny fandrindrana ny filaminam-bahoaka amin'ireo tompo fiantsonana ny taxi borosy eo ihany koa ny fanaraha-maso ireo fiara tsy manara-dalàna mivoaka n'Antananarivo. Ny mpitandro filaminana amin'ny ankapobeny zany dia mandrindra ny filaminana ety amin'ny tompo-piantsonana rehetrarehetra na ny any ivelany zany ny ety anatiny. Maro amin'ny taxi borosy no mangala dia angamba filazana azy eny ivelany eny. Ireny taxi borosy ireny dia tsy mahazo mandeha mivoaka amin'ny faritra mihitsy fa tsy maintsy miditra anaty tompo-piantsonana daholo mba ahafahana manao an'le manifold. Ankoatr'izay misy ihany koa ny lama napetraka ho an'ireo fiara manokana mivoaka n'Antananarivo. Isan'izany taratasy mirakitra ny mombamomba ireo olona ao anatin'ny fiara. Tsy maintsy mandalo ireo barrière sanitaire kosa izy ireo vao afaka mivoaka eto an-drenivohitra raha ny fanazavana hatrany. Misy fiche fenony zany anaty fiarany any dia misy barrière sanitaire vao mivoaka neto dia le barrière sanitaire mihitsy mandraindray le fepetrana napetraka eto contrôle ny anaran'ny olona rehetra raisina dia ny ministère santé zany efa any amin'ny contrôle reny dia ny fizanana masika raha tsy manana masika izy ohatra natao eto amin'ny garety mihitsy zany fa ny azy tsy eto amin'ny gara natao fa any amin'le contrôle santé ivoahana. Raha tsy ahivina nanomboka androany fa 7 ny volana Avril ary mifarina ny alakamisy ho avy izao ny fahafahan'ny olona eto an-drenivohitra mamonjy ny faritra misy azy araka ny toromarika nomeny ny filoha amin'ny pirenena. Raha toka saika ho atao mise en quarantaine ireo mpandeha ho tonga any Mahajanga manomboka tamin'ity androany ity no foana indray izay fanapa-kevitra izay raha ny fanazavana azo tamin'ny antso ny fanaovana tany be ny tanàna tany antoerana tamin'ny androany noho ny mahasarotan'ny fandaminana amin'izay. Nanoizatsika ny vaovao kosa indray tsy voahaja ny fepetra ara-pahasalamana izay napetraka tamin'ireo tompo fiantsonana ny taxi borosy izay nanaovana fanadihadiana androany. Mitakosina ny olona na dia nanao ezaka aza ny mpiasan'ny ara-pahasalamana raha ny hita teny an-toerana fanadihadiana. Nitakosina ny olona aka ny tapakila sy ijery ireo fiara-andianana na teo aza ny lamina sy ny fepetra ara-pahasalamana no ezana napetraka tsy hiparihan'ny coronavirus. Maro ireo tsy nanao takom-bava sy tsy nanaja ny elanelana irametatra. Nambaran'izy ireo fa mamy ny mody. Norarahana ranom-panafody ny atin'ireo fiara ny alohany idiran'ireo mpandeha. Teo amin'ny contrôle au départ no tsapaina tsiraray ny mari-panan'ny mpandeha no marina ny antota taratasy ary norarahana ranom-panafody indray ireo fiara. Rehefa vita pakila le olona zany dia miditra anaty tômôbila izy dia anjaran'ny zareo transporteur no mameno an'ilay document antsoina hoe manifold 3 exemplaires. Dia rehefa tonga eto izany dia mijanona eto aminay eto izany dia izahay koa mbola mivérifie hoe reo marina ve ny olona ao na nisany na anarany
dia verifiana tsy zavatra izay. Zay moa izany mizara ekipa telo no manao an'le fitiliana eto, fitilianan'ny température zany tena teo tena marina fa tsisy fitiliana test hafa ohatr'izay akory aloha. Raha dia mizara telo izay dia eto aminay zany mbola tsy nisy olona hoe miakatra ny température na misy fahasotra eto mbola tsisy eto. Tamin'ity androany ity ireo mpandeha ihany no nozaraina ny takombava hoy ny teo anivon'ny association Fity izay nisana ny fizarana ireo takombava sy gel désinfectant ho an'ireo fiara antony nahatonga ireo sasany tsy nanao izay takombava izay. Mizara masque ho an'ireo mpandeha rehetra dia mizara gel désinfectant ho an'ireo tomobile izay mandeha rehetra. Tena marina zany dia izay mpandeha ihany no zaraina masque aloha ny hatreto eto amin'ny toerana misy anay eto fa normalement porte masque obligatoire dia hojerevana zany manao karapitso hatrary amin'ny entrée ary ho asiana fizarana masque. Tsy araka ny noeritreretina ny olona tonga teny amin'ireo toby fiantsonana antony nahatonga ny fikorontanana hoy ny tompon'andraikitry ny coopérative. Eny manao zavatra tsy mora maintsy misy taratasy fenona zany isaky ny olona tsirairay avy, alaina ny mombamomban'ny olona, alaina ny karapanondron'ny olona, alaina ny numéro téléphone-ny olona hoe aiza mariny ireo olon'ireo no andeha. Mino fa hoe androany ihany ngambany io no ohatrany hoe anahirakirana fa raha pitso efa tsy tokony anahirana intsony satria mety miakabetsahan'ny olona tsy maintsy sira efa lasa androany fa tsy lasa androany mandeha raha pitso. Tena marina zany zao miverina amin'ny isany efatrefatra ihany satria misy mibaiko avy any ambony hoe allo miditra amin'ny efatrefatra satria be dia be le olona tsy voatatitra anatin'ilay fotoan'andro hoe fitondram-panjakana. Le maika foana mety tsy ho tratra aloha fa zay maximum mihitsy no atao ialana n'ilay savovobe eto amin'ny station loatra be loatra le olona te ody fahotra misaritra. Misy ihany koa ny fanaramaso ataon'ny mpitsabo isaky ny mandalo ireo barrière sanitaire raha ny fanazavana. Efa mimoana amin'ny volavolan-dalàna ny amin'ny mety famitsorana vonjy-maika ireo vafonja tsy mbola voatsara mandrapatonga ny fotoam-pitsarana azy ireo sy ireo olona marefo hoy ny ministry ny fitsarana tamin'ity androany ity no mafisina ihany koa ny fepetra isoroana ny idiran'ny valinaretina any amin'ny fonja. Henri Florian. Efa vaomany eo anivon'ny ministeran'ny fitsarana ary atolotra ny filoham-pirenena raha toa ka misy filana izany ny volavolan-dalàna amin'ny mety hamoahana amponja vonjy-maika ireo vafonja tsy mbola voatsara sy miara ny fotoam-pitsarana raha toa ka tafiditra eo anivon'ny fonja ny valinaretina coronavirus hoy ny ministry ny fitsarana androany. Voakasika zany ihany koa ireo olona marefo namaly ny resabe izay mifamafao eo anivon'ny fiarahamonina ihany koa ny ministry ny fitsarana ny amin'ny fetrehan'ny vahoaka malagasy ny valinaretina coronavirus ary nanambara izy fa tany tandalàna i Madagasikara ary manaja izany. Fa raha tamin'ity tonga tokoa zany zavatra zany tsy maintsy mandray andraikitra fitoram-panjakana ary fampiarana amin'ny filoham-pirenena zany zay tokony fanomezana farany amin'ny resaka grâce ny libération conditionnelle ho an'ireo izay navita sasasasasany ireo ataontsika hoe vulnérable zany ireo vehivavy izay mitaiza zaza ao anatiny eo tsy maintsy jerentsika zany rehefa tonga ny fotoana satria ny fitondram-panjakana akory tsy hoe fitondram-panjakana tsy manaraka ny fepetra sy ny fitsipika iarovana ny ataontsika hoe ny zon'ny olombelona fa atreto aloha ary nareo mahalala eran'ny fonja ny Madagasikara dia mbola tsy tafiditra zany ary miezaka zay ny amin'ny fitantanana ny mba ataontsika hoe isoroana zany mialoha mba tsy hidirana zany lotokareta zany zay fantatra koa zava-doza raha sanatrika tonga any amin'ny fonjany zavatra zany. Hatreto zany dia mbola tsy mipetraka izy fa ny volavolan-dalàna ifisiany zany dia efa vonona mipetraka ao amin'ny ministèren'ny justice rehefa tonga ny fotoana ilana azy tsy maintsy ho atolotrainy filoham-pirenena zany ahafahany manapa-kevitra mandinika mikasika andreo izy raha teo ny tena sarotra amin'ny fiarovana ny zon'olombelona ao anatin'ny fitantanana ny fonja. Nodiso ny ministry ny fitsarana ankilany fa manao tsinontsino ny vavonja ny fanjakana amin'izao fotoana izao. Ezaka maro samihafa no ataon'ny tompon'andraiki mpanjakana manoloana ny ady atrehan'ny firenena ankehitriny entina miady amin'ity valinaretina coronavirus ity. Nanomboka androany fizarana ary Vaovao be ho fampiarana ny fepetra izay andraisin'ny fitondram-panjakana tsy paritahan'ny valinaretina coronavirus itoy eran'ny fokotany sy mifaritra maro samihafa izany. Henri Florian. Nanomboka androany tena amin'ireo mpivarotra Analakely sy ny manodidina no nanomboana amin'ny fomba ofisialy ny fizarana Vaovao be hoentina hiadiana sy hisoroana ny mety ho fiparitahan'ny valinaretina coronavirus eto amintsika araky ny fanapahan-kevitra no raisy ny fitondram-panjakana ny amin'ny tokony anaovany rehetra ny arovava rehefa voaka ny trano indrindra fa ho fiarovana ny ain'ny rehetra. Mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta maromaro
no nanatanteraka izany niaraka tamin'ny solon-tena ny eo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra. Isandraka amin'ny toeran-kafa ny fanohizana ny fizarana araky ny fanazavana. Telo arivo ny arovava ny zaraina androany maraina amin'ireo le mpivarotra eto amin'ny pavion sy ny mpivarotra rehetra manamorona zany amin'ny pavion Hitanalakely. Izay moa le hetsika voalohany zany aty amin'ny mpivarotra satria ny mpivarotra dia mifanerasera amin'olona be da be ao anatin'ny andro anankiray ka tsara mihitsy izy ireo arovana ao anatin'izay ary tsy vitan'izay izay fanomboana zany aty amin'ny mpivarotra fa ho zaraina dolodolo koa tsika isa-tokantrano efa misy fandaminana atao anatin'izay satria ny tanjona rehefa mivoaka ny trano dia tokony manao masika. Izay zany ny fepetra fototra ifampizarantsika amin'izao fotoana izao. Efa napetraka ny le norme ny izay le efa napetraka hoe any amin'ny orinasa hafakaba tsika amin'izao no tena mamokatra satria ny quantité tadavintsika tsy inona be da be. Efa napetraka ny arifenitra any amin'ny orinasa isakaba rehetrarehetra zany izay miara-miasa amin'ny fanjakana anaraka n'izay arifenitra izay. Hitoy isam-paritra ny hetsika ary ezahana hatrany ny ampanajana ny fepetra no raisiny indrindra fa mandritra ny fisian'ny tsena mora. Raha ny fanazavana hatrany itoy eny anivon'ireo renivohim-paritany izay ahitana ny trangana retina ny ezaka ataon'ny fitoeram-panjakana ao anatin'izao fizarana arovava izao ho fiara-mientana ho fisoroana nyity fiparitany valin'ny retina ity eto amintsika. Nahazo fanampina avy amin'ny congrégation indienne zanatany malagasy androany ireo olona manana fahasembanana sakafo ilaina amin'ny fiainana andavanandro takombava ireo no isan'ny natolotra tamin'izany ny ministeran'ny mponina no andraikitra ny fizarana iona zay. Vary zato kitapo, paty zato baoritra, savony, menaka, sio, kovety, takombava sy ny sisa no natolotry ny mpikambana eo anivon'ny congrégation indienne zanatany malagasy ho an'ireo olona manana fahasembanana tamin'ity androany ity. Ny fahatsapana ny fahasahirana ny ainan'izy ireo amin'ny andavanandro no antony izao hetsika izao raha ny fanazavana. Ministera moa ny antso dia izay koa mahatsapa fa izy ity moa fotoan-tsaritra izy ity dia mba izay olona izay mila fanampiana izay olona sahirana zany dia mifanome tanana antsika angambany andraikitra ny olom-pirenena tsirairay daholo tsika fa hoe izy ity resaka fanomezan-tanana zany tena famaliana ny antson'ny ministera dia fanomezan-tanana zany tena antony nanaovana ity fanolorana ity. Efa misy ny lamina napetraka amin'ny fomba hitsinjarana ireo fanampiana ho ny eo anivon'ny ministeran'ny mponina. Misy association eo amin'ny 7 eo no misoratra any amin'ny ministeran'ny mponina ny fiaina ara-tsosialy ary ny fampivoarana ny vehivavy zany hoe fikambanana ireo olona manana fahasembanana izay misoratra ara-dalàna eo anivon'ny ministera dia ireo olona ireo no nandefa ny lisitra an'ireo olona manana ireo mpikambana ao amin'io vondrona io ka amin'ny alalan'ireo zany no izarana n'ilay fanampiana izay natolotry ny zareo fikambanana kahana. Vina ny rotota ny anangona ireo olona manana fahasembanana izay mirenireny eny an-dalambe anampy azy ireo ahafahany manana fotom-pivelomana araka ny fahaiza-manao avy. Toga eto fotoanany dokavarotra isika aorera zay hitantsika mahakasika ireo fanampina ny fikambanana samihafa izay natolotry ny CEA tamin'ity androany ity. Eo ihany koa mahakasika ireo fanampina avy amin'ny mpianatra malagasy mianatra any Chine. Rehefa avy. Mila crédit na finday tellement ianao afaka terina ny tranonao zany tellement kif plus 4G efa misy WhatsApp, Facebook, YouTube, Google Assistant ary tellement et moi misy hotspot wifi afaka izaranao connexion amin'ny olona 10 batterie matanjaka mahatratra amin'ny 3 andro be zao tellement kif plus 4G amin'ny vidiny 69 000 RTTC month manomboka zao raha mila crédit na finday tellement ianao dia afaka terina isakafo any tranonao makanesa ao amin'ny tranokala na page Facebook isakafo na antsoiny 034 11 808 80. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move
raha manahy ianao hoe mety hovoan'ny coronavirus antsomy aloha ny mpitsabo anao ahafahany miomana amin'ny fandraisana anao. Ny OMS dia manome toromarika ahafahana misorona amin'ny fiparitahan'ny coronavirus. Sasao matetika amin'ny rano madio sy savony ny tanana na mampiasa gel désinfectant. Fadio ny misikotra orona na mikasika maso sy vava amin'ny tanana. Fadio ny mihinana hena manta na mifampikasika amin'ny bibidia. Fadio ny mifampikasika amin'ny vantana amin'ny olona mampisosorotra aretina mitovy amin'ny gripa na sery. Tampenao mosoara na amin'ny sandry ny vava sy ny orona rehefa mievina na mikohaka ianao toy izao. Mandraisa fepetra manokana rehefa handeha dia lavitra ary ataovy izay ahazoana fitsaboana aingana. Verina eto amin'ny fampalala baovao isika. Tahaka izao ny zava-misy teren'Analakely sy ireo toeram-pivarotana Androany rehefa mipaika tamin'ny 12 ora atoandro ho fampanajara ny fepetra raisina amin'ny tsisin'ny olona mitangorona intsony io fisorohana fiparitahan'ny valinaretina coronavirus eto amintsika raha ao anatin'ity saritsaky teniteny ary izany. Ho fanampinan'ny mpiarabelona fikambanana maro samihafa no manolotra fanampiana eny amin'ny commune Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana izao. Ho tsizaraina ao anatin'ny mangarahara tanteraka izany raha ny fanazavana azo Henri Florio. Mpiantsehatra maro samihafa no manolotra fanampiana ankehitriny ho fanampinan'ny mpiarabelona amin'izao fotoan-tsarotra lalovan'ny firenena izao natolotra ny eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra. Anisan'ireny ny fikambanana Sino Malagasy, ny orinasa Star ary ny Automobile Club. Ny eo anivon'ny commune no hitsinjara ny fanampiana ho an'ireo vahoaka tsirairay avy araka ny fandamina izay ifanapetraka. Fa ankoatra izay, nanolotra vary ho an'ireo voafonja ihany koa ny commune Antananarivo renivohitra ho fanampiana ny ministera ny fitsarana amin'ireo voafonja ireo. Nandray izany tena antoerana ny sekretera jeneraly ny ministera ny fitsarana. Maro moa ny fanampin'ny olona izay tonga eto amin'ny commune urbaine Antananarivo. Ary tena misy ara fanampiana tokony mandeha any ministera fanampiny ireo gady ireo tsindraindray tonga aty aminay ka dia rariny raha tsy mamerina koa ny commune amin'ireo fanomezana rehetra izay azo ato mamerina an'izay tena mila anazy ary misy an'izany ny gady any an-tanimora sady tsy hafa. Izay na tonga ny ministera sy ny commune no fanantona. Fa tsy io ihany fa amin'ny herinandro ity mbola misy fanampiana ho mpiara-miasa ny ministera sy ny commune hitondrana sakafo an'ireo vehivavy sy ireo tsy ampy-taona any an-tanimora. Manatitra ny fisaorana an'Andriamatoa be ny tanàna ny commune Andrenivohitra ny Antananarivo noho izao fanampiana izay mafonja izao. Araka ny voalazan'Andriamatoa be ny tanàna teo moa dia ny fanampiana zany dia mitodika indrindra amin'ireo voafonja amin'ny fonjabe an'Antanimora sy amin'ny fonjany Tsefa. Ary raha tsika mahafantatra fa vanin'ny fotoana somary mampanahirana ny firenena izao ary tsy maintsy mitsinjo manokana zany ireo olona voafonja ny ministeran'ny fitsarana ary izay no hitondrana ny fisaorana any Andriamatoa be ny tanàna Antananarivo amin'izao fanampiana izao. Itoetrany ny ezaka ataon'ny fitondram-panjakana ho fitsonjovan'ny vahoaka tsy vaky folo amin'izao ady sarotra lalovan'ny firenena izao.
Mitaky fiarabetan'ny rehetra ny fampiarana sy ny fampanajana ny fipetranan-draisana anoizana ny confinement mitaky ezaka lehibe avy amin'ny isam-batan'olona izany. Fanadina. Ezaka avy amin'ny isam-batan'olona no takin ny fanapahan-kevitra no raisy ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao ho fisoroana ny valinaretina coronavirus. Ny tsirairay no tokony hanaja izany. Araka ny toromarika efa napetraky ny filohan'ny republika Andrinirina Rajoelina moa zany dia efa niteny izy tsy tokony voantsika an-trano fa hanarahana ny fandaminana rehetrarehetra dia amin'ny mpanao gazety ny tenako no hanetanako ny vahoaka rehetrarehetra ny malagasy mba hiara-entana hanaraka izay fandaminana izay indrindra tsy fivoahana an-trano ka na mivoaka an-trano ary dia olona iray ihany ary manao sarim-bava na akasibosy araka ny toromarika ihany dia tokony hanaraka izay tsika raha tia andresy an'ity valanaretina coronavirus ity. Mametraka foana zany tsika ao anatin'le hoe fitandrovana ny iray metatra eo ihany koa ny fanentanana tranetrany zany mba ataontsika hoe ny fanasana tanana zany amin'ny alalan'ny savony ary ty arosovava zay nozaraina androany ity dia lavable azo sasana dia azo ampiasaina ary eo an'ny olona anankiray zany fa tsy ho an'ny olona rehetrarehetra izany dia ny fanentanana zany tsy misy afa-tsy amin'ny fijanonana any an-trano ary ao ny toromarika ameny ny fitondram-panjakana zay tarihan'ny filoham-pirenena. Manana didy lehibe araka zany ny tsirairay ho fampanajana ny fipetra rehetra no raisana ho fisoroana ny fiparitana ity valinaretina ity eto Madagasikara. Manoloana ny fiparitahan'ny valinaretina coronavirus eto Madagasikara maneho fiombonana afeno amin'ny vahoaka malagasy ireo mpianatra any Chine ary izay efa tafaverdra eto Madagasikara. Misy ihany koa ny fanampiana arabola izay natolotra izy ireo. Ny larana efso. Mankahiry ny malagasy rehetra manoloana ny fiparitahany ilay valanaretina coronavirus eto Madagasikara ireo mpianatra malagasy any Chine. Zay malagasy aty en Chine dia mankahery malagasy rehetra firetan-drazana ary tsy mitratra mitondranareo ambava. Ny coronavirus io dia resitsika. Alefa Madagasikara. Alefa Madagasikara. Alefa Madagasikara. Mankahery antsika malagasy longo iaby lahy. Mitahoantsika koa fanomezana hely amin'ny corona toy. Niarakantsika amin'ny zava-tsarotra aty amin'ny firenena zao ny malagasy namako mijeroatra. Manentana antsika aby ro lahy. Izy koa antsika jiaby miaraka magnaraka tolo lalana. Mandresantsika malagasy. Magnirika antsika jiaby hiaro-tegna mikitrahan-trano. Alefa Madagasikara. Ry malagasy namana anohy ara-entana sika hiavy amin'ny Covid-19. Tsiraitsika amin'ny coronavirus. Za, ianao, isika rehetra miara-miady amin'ny coronavirus. Tsy mijanona amin'ny fanentanana ihany fa nisy ihany koa ny fanomezana sandam-bola natolotra izy ireo ho fanampiana ny firenena hiady amin'ny valanaretina coronavirus. Natolotra ireo solotena ny mpianatra androany tany amin'ny CCO Ivato io fanampiana io. Dia malotra le labola amin'ny tetina 4.000 tapitrisa ariary izahay na 70 millions FMG. Izay atolotra eny amin'ny fahatany enina amin'ny toeram-pitsaboana manerana ny Madagasikara. Ka dia apetraka eny amin'ny CCO Ivato amin'ny toerana manangana sy pahipaika hiadiana amin'ny coronavirus. Kely tompoka ka dia raiso amin'ny tiavana tafokafeny fonay. Masina tanindrazana mankasitraka mankatela. Nanentana ihany koa izy ireo amin'ny fanajana ny lamina napetraky ny fitondram-panjakana sy ireo fepetra rehetra hiadiana amin'ny fiparitahany ilay valanaretina coronavirus. Entina misoroka ny fiparitahany valanaretina coronavirus eto Madagasikara, misy ny fiara-miasa ny orinasa akanjo, ny délégationna ny vondrona Europiana sy ministeran'ny fanajariana an-tany ary ny asa vavety nanolotra masque de protection ny ireo mpiasa eny amin'ny station de pesage izy ireo. Mpiasa eny an-toerana izay mifanerasera betsaka amin'ireo mandray ny lalam-pirenena. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray nanomboka androany herinandro faha-efatra anatontosana ny confinement any Frantsa. Tato anatin'ny 4 ora 5,900 no maty ny coronavirus raha ny tatitra avoray. Ny totaly 2,780 kosa no maty hatramin'ny idiran'ny Covid-19 any an-toerana. Fanantina. Miamdangana sy miakatra trano ny etapa fatesana teraka ny coronavirus any Frantsa. Nanomboka ny idiran'ny Covid-19 any an-toerana ka hatramin'izao fiantomboan'ny herinandro faha-efatra irosona amin'ny fiboan'izao. Tafiakatra maherin'ny 2,780 ireo maty ny valanaretina.
tao anatin'ny 420 ora farany ihany koa 500 no maty. Izany hoe manodidina andro isaky ny 10 minitra no maty noho ny Covid-19 any an-toerana ho any omaly. Ny alahady lasa teo kosa ray iverenana nahatratra 3.7 no maty tao anatin'ny 420 ora izay. Ampahany betsaka tamin'ireo namoy ainy maty teny amin'ny hopitaly raha toa ka teny amin'ny toerana médico-sociaux ny namoy ainy ny 7,720 isa. Tsy maintsy namafisina avokoa araka io ny fiboahana trano ho an'ny Frantsa. Isy ihany koa ny fitiliana Vaovao ho totosaina. Ity farany izay nambaran'izy ireo fa vahaolana ahafana mahafehy ny valanaretina. Dia ny maresaka iraisam-pirenena manakatona vaovao tamin'ity alina ity. Angasana ianao nararaka izany soafa tsara tolo. Luxor, le plaisir du confort. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. La 4G by Telma vous a présenté ny Vaovao.